voalaza ny pasteur Mizindra teo tao amin'ny 3 Jean 2 mbola veriko vakina kely le izy tsindriko hoe inona ny antony atongavanao eto androany. Bien aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu prospères et sois en bonne santé comme ton âme prospère. Teneniny voisin voisinanao, jereo masony. Jereo maso dia teneny, on va s'occuper de ton âme. Amen. Zany hoe ny amanao aloha s'occuper tsika androany. Aza tonga dia any amin'ilay vola be. 10 secoles ianao raha ohatra ka hoe école de prospérité dia hoe par ici la monnaie. Tsy zany ny prospérité. Oui. Tananao, ampianarina ianao anjono sy anarato fa tsy omena trondro foana. Ny zazakely miteny hoe maman j'ai faim dia mena izy. Manomboka miditra adolescence izy manomboka amin'izay ndana miditra eny amin'ny Franprix. Estera ndana mitetika tongolo. Estera ndana mitetika hena. Rehefa tonga amin'izay ny âge de maturité mahay manao sakafo rehetra izy dia ianao indray mipetraka. Izy any tianareo le serviavana foana ve fa mba miservira. Izy any tianareo le serviavana foana ve sa le miservira. Tena kaikinao formation na serviteur eto. Ka tonga soa zany ianao amin'ny toerana anankiray tena kaikinao tonga soa eto amin'ny toerana anankiray ahenonao ny fahamarinana. Alléluia. Eto zany ianao dia maty. Toerana amononanao eto. Tsy masakra le izy tsy masakra le izy. Fantatsika daholo izy tsy hoe anao masakra zany hoe tonga masakra la tronçonneuse fa hitifitra Andriamanitra dia tsy raha tesible izy fa ianao tsy maintsy voa androany. Amen. Izy any efa voatra izay aloha. Tsara le maty. Tenendray no akaikinao, si tu meurs pas, on ne peut pas te ressusciter. Ao amin'i Jesosy tompoko dia mifona fa tsy maintsy maty mba ahafahana atsangako velona. Eto amin'ity toerana ity averiko ihany famononanao eto. Famonona an'ilay désiranao, famonona an'ilay passionanao, famonona an'ilay eritreritrao. Zao mihitsy n'ilay nieritreritra androany. Zao programme ka rapitso. Iza zao manana an'izay rapitso. Maty indray izay androany. Tonga dia teneniko hoe maty satria Jesosy rehefa mivavaka dia izy que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Rehefa mivavaka tsika izao dia izay atao que ta volonté soit faite. Matoa izy ny teny nanomboka izy izy quand vous priez dites Père, notre Père. Il n'a pas dit notre Seigneur ou notre Dieu, mais il a dit notre Père. Zany hoe tsika zany misadresse amin'ny papa androany. Ka misadresse amin'ny papa ohatran'le nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tonton Janitra teo hoe ohatran'ny zaza ny tadiavina aminao. Tsy haiko firy semaine izay humilité, humilité, humilité. Tena kaikinao maty. Le arrogance kely mba hanananao io mba tsy haiko ohatra hoe nanomboka hananana tomobile ohatra. Arrogant zany indraindray arrogant tsika manana tomobile tsara noho ny hafa ohatra. Misy tepo ohatra an'izany. Hitantsika eny an-dalana eny so misy zay moa tonga dia matetika rehefa miteny an'izay indray misy favy. Ny olona mandeha 70 daholo izay mivady iny le tsy azo Ferrari mihitsy. Le toe-po le izy. Tena kaikinao toe-po le izy. Jeo tsara efa misy lalàna zao hoe mba tsy hahafaty anao. Tena kaikinao mba tsy hahafaty anao, mba tsy hahafaty ny hafa dia ajao le limite de vitesse. Fa maninona ianao tsy maintsy miprouver amin'ny olona foana hoe j'ai une caisse vraiment vroom vroom. Satria inona je suis regarde-moi.
zay le ozy izy zay le tenena teo maty le jeu eto tenkakinao maty ny jeu ny tuile no voile koa maty eto fa le grand jeu si tsy maintsy velona eto nom de Jésus amen tekitsika ao n' Jesosy alors les jeux sy les moi zany maty eto moi je suis je m'apprête je veux maty daholo fa vao mitsangana amin'izay Andriamanitra dia izy je suis izy irery ihany afaka miteny an'izany Jesosy irery ihany afaka miteny an'izany je suis alléluia manana assurance indray a fa ho délivrer tsika eto délivrer an'io esprit arrogant délivrer an'io esprit d'orgueil io indraindray ny esprit d'orgueil a misoko mangina misoko mangina mandeha moramora miditra moramora izy zany tsy tonga dia brutal be fa misy fotoana izy a ohatrany tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo miditra tsy kelikely izy tamin'ny voalohany zao Saoly a ohatrany hoe nanana fanetreteny zany sa ve Benjamita tompoko dia eo roi fa avy eo amin'izay rehefa tonga teo amin'le seza izy ho atao ty tapahako ny lohana tsy mila miandry an'izany Samuel zany viens vao tapaka ny lohana tonga amin'izay tonga Samuel tapaka koa ny tapaka ny zavatra rehetra zay le tapaka teo ruine ruine nety tsara mihitsy le fitondrana teo isorako an' Jesosy ruine taraboka amin'izay matoa ianao tonga eto androany ho délivreny ianao toerana anankiray a anonsena ny vérité eto anisany zany zay mahatonga antsika hoe teny indray ny akaikinao a bienvenue dans l'ambassade averintsika matetika ty zavatra ty a izy ny Saint-Esprit tamintsika hoe toroy ny fahamarinana mba hahafahan'ny olona ho afaka toroy ny fahamarinana hahafahan'ny olona ho afaka tsy ny louange tsy ny adoration no manafaka ny olona fa ny fitoriana ny fahamarinana teny ny kaikinao anaty baiboly zany vakio ny baibolinao hoe Jean 8 32 et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira tsy miteny mihitsy izy hoe louez l'Éternel et la louange vous affranchira non ou les cantiques fa la vérité vous affranchira dia inona nefa la vérité c'est la parole de Dieu Jean 17 manamasina azy amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana sanctifie-les par ta vérité ta parole est vérité zay mahatonga antsika hoe eto amin'ity toerana ity zany a dia esorina ny tsy vérité rehetra tsy indrina mihitsy ny potehana ravana zay le hoe maty tena kaikinao maty mila manaiky maty zany ianao mandroany ianao mihitsy manaiky maty raha ohatra ka doby ohatra ny pasteur daholo ny olona tena tsisy ho faty zany mahatonga antsika hoe misy ny karazana mpanompon'Andriamanitra isan-karazany noentin'Andriamanitra eo amintsika mitondra karazana flèche izy a ary io flèche io nefa dia manana cible Andriamanitra androany izy mety tontonta ohatra fa androany a ho any rehetra mihitsy izy androany zany kalaknikov mihitsy androany tonga dia tatatata zany eto fa zao aza mieritreritra mihitsy hoe tena hitifitra indray zany paster anao an'izay tsy izany no mitifitra fa Jesosy misy fotoana le izy hoe sika hoe fa ahoana ary ny ahafantarana an'izany ka misy anankiray ny mahafantatra ny zavatra rehetra hoe kaikinao Jesosy le izy tsy présent Nathan au moment où David latsaka tao anaty adultère fa Andriamanitra rehefa présent dia niteneniny tamin'ny Nathan dia Nathan no niteny tamin'ny David ianao nangalabadin'olona ianao nampamono ny vadin'le olona latsaka zany malédiction zao fanao ninninona zavatra renesinao aza mieritreritra mihitsy hoe critique zany aza mieritreritra mihitsy hoe nandinika anandray zay izy fa raiso le teny hoe maty indray lahy zay amen marina zany za tena tsoroko anareo tamin'ny nandrenesako ny vérité voalohany indrindra hoe prêcher zany vérité voalohany indrindra c'était un jeudi zany jeudi matin zay
tao anatin'ny école loatra zao tena hoe za tena criblé de balle mitomany pendant 2 heures le prêche tena ohatrany hoe niara-niaina tamiko zany ohatrany hoe nahita anavy le ranga mitory tyo a fa de A à Z misy zavatra tena tsisy nahita tsisy nafantatra tsy nitantaraiko tsony tamin'izao mbola sisy akijoro vavolombelona zany satria ijoro vavolombelona ny ratsy fenao hoe zavatra le ataonao atsokosoko fa tena hoe za criblé nanomboka tamin'izao za izay zany le maty reo vao tsy mahatsapa reo vao tsy voatouché ny fonao a tadidio fa dangereux eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hitondrako tenin'Andriamanitra reo vao tsy touché ny fonao a eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny teny tadidio a fa dangereux zay zavatra zay nesquiver zay ianao nesquiver an'le balle ianao zay balle tokony hahafaty anao mba hahafahany manangana anao a nesquiver anao le izy fozy ianao izy koa voan'iny manao matrix nefa ny anao tena tokony zay ndray le izy ity aho mila manolotra ny tenanao anao Romains 12 verset 1 vakeo Romains 12 verset 1 offrez votre corps esprit âme corps aussi comme un sacrifice de bonne odeur tena atoloro ny fisainanareo atoloro ny vatanareo tout de votre être ny vérité prêchée any a les paroles ointy any a no afaka manafaka anao mba tiava teny teny kaikinao tiava teny fa tsy hoe tiava tena tsy tia tena fa tia teny aimer la parole n'est pas aimer n'est pas soit égoïste aimer la parole tenenao tiavy ianao ry teny Ésaïe 10 27 tout tanteraka ny fiainantsika androany Ésaïe 10 27 en ce jour-là aujourd'hui son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou et le joug sera détruit à cause de l'onction parole ointe misy onction afaka mibriser joug parole ointe ka zao reo vao tsy ointy le parole dia izay le hitanao mahafinaritra fotsiny le endroit zany hoe à l'aise fotsiny ianao ka eto tsy miconfortnao ny tedavina zay mihitsy le tsy miconfortnao ny tedavina eto amin'ity toerana ity fa enao mihitsy zay atonga anao tsy à l'aise tsony eo anatin'le toerana misy anao le tianao le mikisikisina hoe tena tiaka eto amin'ity toerana ity le jeu misy ny mankafy ao anatin'ny arrogance misy tena mankafy ao anatiny hoe nataokony nafaty mihitsy iny nataokony alalany anarako iny mbola aiza nanaovako an'iny rapitso tsy mba manetry tena mihitsy tsy mba misumilie hoe ok ary nakaikinao maty l'épée de l'esprit ny ataontsika hoe titran'le toerana androany le fotoana androany école de prospérité androany fa zay le izy on va s'occuper de ton âme aloha on va s'occuper de ton âme aloha alohany atonga an'le arembe eo am-pelantananao sy atonga an'le prospérité zany eo amin'ny fiainanao Ephésiens 6 verset 17 tenendrany akaikinao tenin'Andriamanitra Ephésiens 6 17 et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu l'épée de l'esprit c'est la parole de Dieu tsika zany tsy maintsy armé de la parole de Dieu foana ary tsika tsy maintsy matiny io aloha voalohany indrindra ahafahantsika mampiasa an'io Hébreux 4:12 ihany koa Hébreux 4:12 ihany koa dia milaza an'izany tenin'Andriamanitra hoy izy hoe Hébreux 4:12 Hébreux 4:12 aussi on va lire Hébreux 4:12 car la parole de Dieu est vivante efficace et plus pénétrante qu'aucune épée
à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Amen. Averintsika matetika eto zay hoe mila maty ianao. Il faut mourir. Dia be dia be ny olona tsy mahafantatra an'ilay izy hoe ahoana ary zany hoe mila maty zany. Manao fanontaniana ohatry ny Nicodème zany tsika. Hoe ahoana indray zany fahateraham-baovao zany. Jesosy raha niteny Nicodème tamin'iny hoe mila teraka nareo, mila tera-baovao. Alohan'ny haterahanao vaovao tsy maintsy mila maty ianao. Tsy maintsy maty ianao. Satria ny olona maty ny ressuscitena no né de nouveau. Zany hoe nitanjon'Andriamanitra zany ao amin'ny toerana anankiray dia ianao criblé de balle hoa, ianao maty. Satria te haneho ny vonainy izy amin'ny fananganana anao indray. Ny amanao zany tout ce qui compose ton âme zany, ny pensée anao, ny sentiment anao etsetretra mila potehana daholo eto amin'ity toerana ity. Mila ravana le izy mba ahafahany manangana anao indray hanananao les pensées du Christ, mba hanananao an'le les pensées du Christ sy les intelligence hoe vaovao indray zany Romains 12 verset 2. Misy renouvellement de l'intelligence ao anatiny aminy zany, misy restauration de l'âme. Amen. Ka zao rehefa mihinana ny ten'Andriamanitra ianao, rehefa mihinana ny ten'Andriamanitra, tsy miaino ny ten'Andriamanitra fa mihinana. Enkaikinao mihinana. Rehefa mihinana ten'Andriamanitra zany ianao, rehefa miletra ten'Andriamanitra ianao, zany hoe miletra zany manao mihinana misesika mihitsy miingurgité tenin'Andriamanitra betsaka ianao, dia maty les charnelles, maty les chairs. Pozina ho an'ny chair ny parole, raisinoto mihitsy zay zavatra pozina ho an'ny chair. Les chairs teny anketo les désirs charnels, les passions charnelles be iny pozina mamono ny chair ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra miataky directa mihitsiny an'io charnel io. Mamono ny désir charnel mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ka tsitsika raha tsy tsika rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka misy teny afafy tsy maintsy misy zavatra maty eo. Tsy maintsy misy zavatra maty eo. Jesosy anie ny teny rehefa natsipy ny mpanompon'Andriamanitra roa teo any. Ny graine ozy izy rehefa afafy tsy maintsy maty aloha. Fa raha tsy maty izy tsy afaka mamoa 30%, 60%, 100%. Ka misy fotoana zany tiako raisinareo note ty avant de nous faire du bien zany le ten'Andriamanitra, avant de nous faire du bien amin'ny stade spirituel atsika, avant de nous faire du bien zany hoe mamelona atsika, l'esprit vivifie. La parole que je vous ai annoncée, Jean 6, 63, la parole que je vous ai annoncée, esprit et vie. Alors, avant alohan'ny hivivifie an'le esprit, alohan'ny hivivifie an'le teny anao zany dia tsy maintsy maty aloha. Tsy maintsy maty aloha. Zany hoe le fonao iny zany ataon'Andriamanitra ohatry ny lasa sec mihitsy aloha. Sec tena hoe potika ty androany. Dia zay vao lemany indray. Tsara ny Andriamanitra. Lemany indray. Dia zay izy vao mamafy teny vaovao dia izy asiako fo vaovao anatinareo izy. Asiako fanahy vaovao anatinareo. Maty anie zany. Misy opération surnaturelle zany mitranga eto isakasabotsy. Misy fo lotika, misy fo maloto ongotany. Ianao zany velona be eo. Fa misy opération chirurgicale spirituelle zay ataon'Andriamanitra manala an'le fonao le tôlo be iny, les jeux tuiles ny karazany iny. Dia asiany fo vaovao anaty, dia asiany esprit vaovao anaty. Amen. Tadidio zao zavatra zao. Fa ny tenin'Andriamanitra dia takany hazo amelezana ny lohanao. Vonoiny ianao daroany ianao, toranina mihitsy ianao zany ianao, toranina amin'le teny ianao dia avy eo ianao velomina indray. Zany ny baptême ihany koa. Ny baptême dia fahafatesanao amin'ny Kristy sy résurrection ao amin'ny Kristy.
tsy maintsy mandeha batisa ny olona anankiray. Alleloia, tsy maintsy miditra batisa. Zao mivoalazan'i Jesosy, tena mikaikinao, zao mivoalazan'i Jesosy, izay mino sy atao batisa no vonjena. Amen. Fantatrao ny tokony ataonao. Ty misy parabola kely anankiray amin'ny voalohany ohatrany hoe Jeremia kely io zao ohatra. Rehefa ho avy ny fotoana midébute izy manomboka mandeha tongotra. Dia avy eo izy mengeza izy dia tata izy. Mety misy taona izy tsotrona. Dia rehefa manomboka ainy amin'izay le mandeha mampiasa ny hoe droite gauche, droite gauche, théoria makany, théoria makany. Hoentin'le volonté any amin'izay izy, dina amin'izay ny ataony tsy mila tatantsony. Nanao an'izany daholo tsika na naturellement na spirituellement. Matetika manao an'izay hoe tsy mila, tena mikaikinao hoe arrogance zay. Dia avy eo amin'izay midécouvrirany hoe courir, mihazakazaka. Amboalohany aloha le dada sy mama hoe fa roviana ihany ary ty zazy ty mihazakazaka e. Roviana ty ny andeha tongotra mainka ery andeha tongotra, fa rehefa mandeha indray izy mipetra eto. Tsy hita ihany fena ihany tadavinao. Marina zany. Avy ety mipetraka eto, tsy maintsy mihetsika eto. Nefa ny amboalohany ta. Le zaza mbola tsy te handeha akory fa rehefa mandeha amin'izay eto ara-tongotra. Fa tsy hany le tiako tenanareo fa sariako fotsiny nareo. Dia jareo amin'izay re misy zavatra mahagaga ty zavatra anankiray ty. Rehefa olona anankiray rehefa tia mihazakazaka dia te hanao atletisme izy. Zany hoe ananany zany ny potentiel mandeha be ohatra. Dia te hanao atletisme izy dia tsy maintsy mandalo coach. Ary rehefa mandalo coach tsy maintsy misy atelier, tsy maintsy misy entraînement spécial. Ary ohatra ka ny tongotra no ampiasaina tsy manabokina ambony akory. Fa ny tongotra tsy maintsy abokonina satria hiazakazaka ianao fa tsy hiazakazaka tanana fa hazakazaka amin'ny alalan'ny tongotra. Dia jereo ny zavatra ampianarina miverina mihazakazaka indray ilay zalahy. Tena mikaikinao fa maninona azy. Satria tsy nety ilay fihazakazahana taloha. Ka ny olona rehetra zany mety mahay mandeha fa tu vas où? Ny olona rehetra mety micourir fa tu cours derrière quoi? Derrière l'argent, derrière tsy haiko. Tsy haiko, misy zavatra courir-ren'ny olona foana zany. Misy zavatra hiazakazahan'ny olona zany. Courir-havana. Misy zavatra enjehana zany manatanjona. Tena mikaikinao hoe zay le tanjona. Misy tanjona foana hoe ny tanjoko zao amin'ity taona ity dia millionnaire dia mihazakazaka izy makana. Fa mihazakazaka ho millionnaire à ta façon ve? C'est à la façon de Dieu. Dia rehefa makao amina coach anankiray ianao anao anatin'ny assemblée anankiray ianao dia ampianarina ianao mihazakazaka. Hoe amboalohany aloha manao ohatr'izao tsy haiko. Dia mety miteny amin'ilay coach ianao hoe zany efa nahay nihazakazaka foana e. Za tany amin'ny terminal voalohany foana dia hozy izy le coach le athlétisme hoe oui, ok. Voalohany ianao tany fa tsy ohatran'ny Usain Bolt mihitsy ianao raha ohatran'ny fihazakazahanao tao iny. Eo zany ianao le tena manofokofoka be. Tsy mijery. Misy manao ohatr'izany, misy bandy zay ny arany cross tam. Tena hoe zany ozy izy ny fomba fiteny. Le izy moa tsy teny ratsy fa misy biby kely zay hoe voatay ny anarany. Ohatran'ny voangory izy dia manao herim-boatay. Fa zany amin'ilay kakany jerefana fa amin'ilay voangory. Inona voangory? Inona voangory? Aneuton. Amen. Dia misy asa zany tena mikipy be tsisy ino moa zany tsisy teknika mihitsy fa dia fotsiny. Fa jereo ny mahagaga, tena kaikinao mahagaga. Rehefa manao an'ilay 100 mètres reny misy couloir anankifito dia mitovy ny fiangana. Avy marque près mitovy ny fiangana dia mitovy daholo ny fandehanana fa avy eo misy anankiray ohatra midepasy fa ahoana ry ny olona iny no midepasy satria maîtriseny amin'izay le na ny souffle na ny balancement des bras sy ny karazany. Ato amin'ity toerana ity ianao mety efa nahareten'Andriamanitra hatr'izay, mety efa nahazo teny prophétique efa tsy haiko hoe efa mivavaka hatry ny ela ianao fa ato amin'ity toerana ity ianao dia ampianarina indray. Tena kaikinao hoe meteza tahaka ny zaza ampianarina.
mba eritreretinareo ny hoe a 80 ans Mamie Rousseau no nitenen'ny fanahy masina hoe andana indray ianao miverina mankany amin'ny eglizy. Firy taona ianao? Kaikinao firy taona ianao? Za ary tsy ampiny atsasany akory. 20 taona izy ny asain'ny Saint Esprit indray hoe andana makatsy amin'itsy assemblée izy. Raha ianao ngamba zany dia ohatry izy ianao hoe tena tokony hakakaina amin'izay ngamba zany manomana départ. Mba fantatrao miantso Mamie Rousseau asain'ny fanahy masina nidina indray izara pour 3 personnes. Izara ten'Andriamanitra 3 personnes. Dia kaikinao hoe manomboa ao am-piasana, manomboa ao an-trano, manomboa amin'ny voisin, voisine. Be da be ny olona miteny hoe pasteur ampianaro za mi-évangéliser. Ny zanakao ary tsy vitanao mi-évangéliser, azoko évangéliser aiza koa anao. Slamy be le manao anona be reny no iresahanao an Jesosy. Efa nijoroka volombelona taminareo omaly zay hoe anisan'izay Christian zay any amin'ny église zay fantatrareo fa tsy teneniko le izy. Dia izy tonga dia nakany amin'ilay slamy dia tonga dia niteny ton Dieu c'est pas un Dieu, Allah c'est pas un Allah. Zany ve ny hitorenao evanjely amin'ny slamy? Mba tsy voafetaka rehefa tena naiky niady to amin'ny tontondro zalahy. Dia nanantona azy mais comment tu as fait avec mon ira ozy izy? C'est vrai, par le fruit, mon cher, par le fruit. Vitako ny toreny Jesosy tamin'ilay moniry. Oui, bien sûr, tsy nanolo tena ho an'i Jesosy izy tena kaikinao tsy voatery. Fa vitako nanala azy tamin'ny Sigara. Vitan'i Jesosy moa zany nanala Sigara tamin'ny lalako. Dia gaga les Christiens, mais comment tu as fait? Mais non, l'izy mila mianatra, tena kaikinao mianatra. Ka le izy na be onction anao na tsy be onction. Fa ianao mila mivoaka le fruit avy aty anaty aty. Fa eto amin'ity toerany ity ianao tondrahana indray. Zay izy teo, tondrahana, mila tapahana. Alléluia. Ka aza mieritreritra mihitsy zany hoe za efa tena Bolt tena tokony mbola navita 1 centième de seconde plus que iny andana ary micross iny mba hitako zany vita Bolt zany. Tanao le be da be le olona entraîneur sur canapé reny. Iny dia tsy matin'ny Ronaldo. Mais si t'étais là, t'aurais pu faire mieux. Zareo mpijery foot moa tena mampiomehy anahy mihitsy. Iny dia tsy matin'ny Lery. Hoe tsy nahafaty penalty Ronaldo sy Messi dia tena vendrana mihitsy ny bandy iny. Fa ny zavatra vitan'ilay bandy ireo hatramin'izay ianao nga efa nahazo 5 ballon d'or zany. So dia veninao fa olon-drehetra mahazo an'izany 5 ballon d'or zany. Misy travail ao anatin'ilay izy. Oui, misy don. Fa misy travail. Tena kaikinao hoe travaillena ny aminanao. Restaurena ny aminanao. Pensé anao hoe tsy manan-karena raha tsy miasa be. Pensé anao hoe tsy maintsy manangona be. Tsy maintsy maty ianao androany. Ny parole de Dieu mitifitra ny vieil homme androany. Mba ahafahan'le nouvelle création mitoetra. Amen. Le vieil homme tsy maintsy maty androany. Dépouiller les vieil homme. Mba ahafahan'le nouvelle création, les nouvelles créatures tena prendre place. Zao mivavaka nampianaran'ny fanahy masina any izy fotoana izy ny fanahy masina hoe mba hangatao amin'ny dady ty ozy izy tena kaikinao hoe tsara zany. Fotoana zany tsika mila mihaino amin'ny fanahy masina fa tsy hoe rehefa ny antsoina hoe mivavaka dia mandoalika. Misy ny ohatra zany ohatra hoe fazana amin'ny 2h50 dia hivavaka dia eo. Zao zany mivavaka. Mivavaka tsy matory efa mivavaka. Tsy zany no mivavaka. Misy olona mifoha amin'ny 2h50 fa 2h52 izy dia efa lasa. Izy manao tatatata voalohany aiza awake. Fa jerevana amin'izay ary ambambany ary tsy hita intsony. Nakay zareo. Ny tena conseilleko anareo rehefa mivavaka ohatran'ireny mialao am-pandriana. Mialao am-pandriana. Ndana mitsangana fa tsy tafavoaka ao ianao. Ao zay azafady. Donc mitotsika ahoana ary ny hahafaty avec quelle arme? Dia efa hitantsika teo le arme le tenin'Andriamanitra teo. Zany hoe
fantatry satana mihitsy fa ny tenin'andriamanitra ihany ny afaka manafaka anao. Fantatry satana mihitsy fa ny tenin'andriamanitra ihany ny afaka amono an'ilay désir charnel anao, tsy te hanao an'io tsony anao, satria ilay désir charnel te hanao zay Galates 5 manomboka verset 16, Galates 5 verset 16, te hiady aman'olona ianao, te hifamaly aman'olona ianao, te hiditra ao anatin'izany adultère zany ianao, tianao tiany daholo ny sipa rehetra, tianao irahana daholo ny bandy rehetra. Zany ny désir charnel, ary zany ny fafinaretan'izao tontolo izao. Hitanareo amin'ireny people ireny, efa mba namaky an'ireny sy nahita an'ireny documentaire ireny daholo angamba même une fois tsika tao anatin'ny fiainantsika hatramin'izay. Fa iny atao mihitsy izay idésirentsika le acteur sy le actrice hoe hoay manana trano izy, misy piscine be ny tranony, izy moa rehefa mikarama film tonga dia centaine millions de dollars foana. Ny anaty Jesosy tahinao anefa nytao 1200 rehefa tsotsofo. Dia manomboka amin'izay le désir charnel hoe ohatran'ny ela ihany izy zany Andriamanitra roviana fomba hikarama 100 millions de dollars zany. Ty ohatrany toa sady tsara tarehy izy, ny ohatrany manana fiara tsara izy, ny vadiny koa Brad Pitt be, tsy haiko hoe mahita tenenina foana zany le charnel. Fa zay le izy mila maty eto zay zavatra zay androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra ihany manafaka tena kaikinao hoe tiavo ny tenin'Andriamanitra. Na marary ary tiavo ny tenin'Andriamanitra. Rehefa goaka be ny nifinao, tsy andronao zay atongavanao any amin'ny dentiste, efa miandry ihany le dentiste, trondromoka miseraingy ianao efa ataony mitsitsaka kely mihitsy le izy, dia efa avoakany eo daholo le instrument beta be, misy an'le ohatrany forsa reny, tsy haiko misy karazana pince isan-karazany fozana. Vite docteur, vite enlève moi cette dent. Manino ianao tsy miteny amin'izany amin'ny fahotana? Tena kaikinao manino ianao tsy samy miteny amin'izany amin'ny fahotana? Fa manino ianao? Ty kosa angamba Jesosy mba tsy dia manino e? Esoro nify masiso, ino le masiso e? Isaky misokatra ny vavanao dia mahay mivava be ianao. Misy nify tena, misy nify spirituel mila esorina eto koa. Misangisangy mivadika toy misy misy dentifrice spirituel mihitsy tena tokony atao mbavany sasany ao amin'ny assemblée ao. Dentifrice spirituel, satria masiso be mivava. Isaky miteny izy dia maloto, isaky miteny izy dia ozona, isaky miteny izy tsy zavatra tsara mihitsy mivoaka ny vavana. Ireny le mila dentifrice spirituel. Kinona indray le dentifrice spirituel? Tenin'Andriamanitra ihany le izy. Mety ao anaty baiboly zany, mety tsy biblika zany, fa rehefa zarinao ny fonao fenonao teny, zay mivoaka ny vava dia zay betsaka ny fo. Zay mahatonga antsika misoccuper any amina antsika aloha. Dentifrice spirituel. Oui mamie. Amen. Dia jereo tsara ane, provoquen'ny satana mihitsiny provoquen'ny satana mihitsy ny fonao ho fenonany tany, ho fenonany zavatry ny tany zany e. Provoquen'ny satana tsika ho fenonany zavatry ny tany, sofina, fenona sofina, maso, ny sensation, zay zavatra mahafinarinaritra rehetra, zay mahakasika amin'ny vatanao, hay tiako be zany zavatra, hay mahafinaritra zany, te hanana, zay le convoitise. Dia provoqueny amin'izay inona ny tanjony? Mba hahatonga an'le fonao maloto, dia nefa rehefa maloto ny fonao, maloto ny vavanao. Zay mahatonga an' Jesosy rehefa voadio, Jean 15 verset 3, rehefa voadio ny apôstôly, dia inona ny zavatra ny tenenina? Meny amin'izay ny pouvoir hoe meko anareo ny fahefana aninona? Androahana ny devoly rehetra sy anasitranana ny aretina rehetra. Meko anareo ohatsy izy ny fahefana mamaha fatorana. Meko anareo ny fahefana mamaha zioga. Vava maloto hoe afaka mamaha an'izany? Tena kako tsia, pardon, tsia. Ozy izy Jacques koa miteny Jacob. Ozy izy avec une même langue ozy izy, on remercie Dieu. Et avec une même langue, on maudit aussi la création de Dieu. Ahoana ozy izy nivoany eau amère sy eau douce amin'ny vava anankiray. Androany midy koa zay robinet amère zay.
isaka miainao ny olona dia marikivy foana tonga dia miketrona ny olona vao miteny ianao fa vao miteny ianao manomboka androany dia tiany olona lay izy mampitony tantely vao miteny iny ny vehivavy iny vao mitely iny lehilahy iny mampitony tantely tonga dia hitanareo tonga dia le amin'le olona alaise misy olona tsy mampitehiresaka mihitsiny na tsy le présence fotsiny tsy le présence resaka hoe atmosphère nresahako fa vao misokatra ny vavany tsy mampiteheny mihitsy hoe ty indray zao iteniteny foana ao mila mizatra ianao zany manadio ny fonao mila mizatra ianao manadio ny corde vocale anao amin'ny alalan'ireny cantique reny amin'ny alalan'ireny louange sy adoration reny zarinao tendrenao le izy dia rehefa mivoaka amin'izay ny eo mbavanao dia tahaka ny sabatra roa lela dia nkaikinao vavaka tokony atao koa zay eto amin'ity toeran'ity zany ianao dia manangona tenin'Andriamanitra manangona flèche be da be ianao dia ataonao anatin'le carquois le izy dia mandeha ny an-dalana amin'izay ianao mandeha makany an-trano ianao makany amin'ny entreprise makany ampianarana ianao dia inona zavatra tokony ataonao angatao amin'izay ny saint esprit ampianaro isible le cible zany tsy hoe androany tatiana rindra tsy matiko ty satria misy manao an'izany koa hoe taty anika dia fantako fa manao an'izao dia ciblena le izy ny saint esprit no miteny anao hoe hoeto ty teny ty ho an'ito olona ito dia zay mahatonga an'le izy hoe voatoseny fony andray versentsika rehefa avy eo fa andraso aloha mandeha tsika mbola misy ny fotoana dia zao miteny an'izay koa zany Jakoba dia raisonné amin'ny Luka 4:32 Luka 4:32 nisy zavatra nafinaritra na ny fariseo sy ny sadoseo ary narehan'i Jesosy ny teny dia gaga ry zareo hoe mais c'est quoi ce monsieur qui est-il nga ny dadany moa tsy Joseph nga tsy mamany tsy Marie fa manina izy rehefa miteny dia bizarre Luc 4:32 et ils étaient étonnés de sa doctrine car sa parole était avec puissance mivavanao zay teny mivoaka ny vavanao tokony puissant tsy le timbre vocal ny resahako eto fa na miteny mora ary ianao dia reny satana le izy hoe ty le tsy lahitra tenenina fa alohany any akeny ny vavanao tena ngaikinao alohany any akeny ny teny mivoaka ny vavanao hoe mila maty ianao aloha dia mila tera-baovao ianao amen tsy maintsy maty ianao fa tsy ny olona hoe nisy film zay hitanay mivady nisy fotoana dia nampiasain'le hoe nandroaka devoly zany ry zalahy nandroaka devoly dia hoe que la lumière soit dia tonga avano ny lumière Andriamanitra tsy hanao an'izany mihitsy ny amin'ny alalana vavan'olona arrogance tamin'izay raha tadidiny le pasteur mirindra tsara le mpandroka devoly zany le exorciste tamin'izay olona arrogant be hoe ny devoly rehetra dia vita ny mandroaka azy dia nefa ny alohany anaovana an'le izy sady mifoka be misotro be misy zavatra misy message zany ataony amin'izy ohatrany hoe ataovy zay fiainanao fa bon malala tel ou tel verset anao dia ampiasao iny nefa mety ohatrany satana mampiasa verset biblika ohatr'izay zavatra zay ohatrany hoe rehefa tiako le izy dia ataoko rehefa tsy tiako le izy dia za zany tsy mila an'le verset fa eto dia nisy zavatra nafinaritra la parole de Jésus était avec puissance ka tsao zay zavatra zay isan'andro fonao aloha le izy voalohany indrindra diovy mamela eloka mamindra fo ny compassion en Jesosy ao ka tena tonga compassion amin'ny fonao ny amin'ny zanakao ny amin'ny vadinao fa tsy olona mora kizitina olona mora miakatra fa olona mora mamela dia manomboka maka toerana amin'izay mifanahy masina manomboka fenon'ny tenin'Andriamanitra amin'izay anao dia ho hitanao fa ny teninao manomboka isy puissance be amin'izay amen lizany ampianarina tena kaikinao fianatra any izy mianatra vakeo mibokony Jakoba ao mila mipurger cœur sika keto amin'ity toeran'ity ihany koa taky ny concessionnaire anankiray na garage anankiray
ny olona rehetra tsy mahay manao vidange vidange tomobile zany iza zao mahay manao vidange eto misura fa misy vidange tomobile way tsisy fe ray roa telo de théorie zany moa zany misy mahay koa théorie misy koa théorie fa mipratika tsy hay fa zao eto amin'ity toeranyity zany a tsy hainao manao vidange hoentinao le izy ohatry makeo amin'ny spidi anao maka rendez-vous de hoentinao amin'le spidi de ozy izy anao ozy izy hoe dans 20 minutes reviens monsieur tonga avany lay izy anao pendant 25 kilomètres relax andray satria ny assuré anao hoe tonga atao amin'ny garage spidi ohatra tsy finance spidi akory ny anontsika ny mission antsika fa mba spidi aloha zany mba voateny de ao bon bénir zareo au nom de Jésus tsy manino ozy izy anao vita le izy nandoa tel ou tel vola tel ou tel somme de bon vita le izy tsy mieritreritra zany ianao ok de ohatran'izay koa mifanatrehan'Andriamanitra tsy anjaranao mieritreritra an'le fozy ianao hoe tonga eto amin'ity toerana ity de purge mon cœur Seigneur purge akipio masonao de tena teneno izy tena sokafo fonao de teneno izy tena purge eo a Jesosy le huile mainty be iny de fa huile mainty be ny avany vokatry ny fiasan'ny tany vokatry ny friction an'ny moteur vokatry ny nampiriatinao amin'ny moteur Jesosy ianao rery any afaka mavita an'izany Jesosy eto amin'ity toeranyity le fisainana tranainy be le fomba fihevitra efa tôly be Jesosy purge eo zay eto amin'ity toeranyity de asio menaka vaovao ho soromenaka vaovao ouais nous de nouveau Seigneur par l'huile sainte de l'Esprit Saint amin'ny anaran'i Jesosy amen tareo mahafinaritra ny le izy tsy ianao no manao an'le izy tu acceptes fotsiny fa na Mercedes classe S na 4L rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy atao vidange tsy maintsy atao vidange amen ka ianao tsy maintsy atao vidange spirituel ihany koa zany hoe le vidange spirituel de ny souillure spirituelle sy ny souillure du corps de esorin'Andriamanitra séparé sanctifié consacré ao tsika ka ny tenin'Andriamanitra ihany mavita an'izay zavatra zay acte 2:37 manomboka hiditra ao am'le fomba fikitiky ny fanahy masina ny fony olona tsika acte 2 verset 37 naran'i Jesosy acte 2 verset 37 lorsqu'ils entendirent ceci ils furent piqués en leur cœur tenkaikinao le cœur ny cible an Jesosy rehefa mitifitra de ny fony foana tohana ny fony fariseo sy sadoseo ao anaty baibolinareo zany eto indray ny olona izay nitoriany Paul i Petera ils furent piqués en leur cœur tsy ny cerveau piqué tsy ny intelligence fa ny cœur ny tenin'Andriamanitra zany tsy miraty cible zany androany au nom de Jésus ary fatako tsara mihitsiny tsy hoe indiscible kosa nga paster zany fa tsy ato zany enao mihitsy le izy ny cœur anao mihitsy le izy amen ny cœur anao le izy il dira Pierre aux apôtres oh mes frères que ferons-nous zay le manomboka tonga saina am'izay ina zany no tena tokony ataonay ahoana ny tokony ataonay paster mba hivavahanay ahafantaranay afanahy masina sy ny karazana satria hitantsika tsara mihitsy fa misy ny olona amin'ny tena fa disciple ao amin'ny acte 19 rehefa tany Efèse Paul de nilaza reo olona reo hoe disciple kanefa rehefa nadiadimy Paul izy de ozy izy efa nandray mifanahy masina ve nareo de ozy izy tsy fantatray akory reo misy zany mifanahy masina zany ry Paulko enjany zany milaza fa disciple nefa tsy mahalala ny fanahy masina akory de zay le isiny sekoly zay mianatra miaraka amin'ny fanahy masina alleloia ilaina le izy impiry zao Jesosy sy niteny tonga de seka be mihitsy sy miteny homme de peu de foi tamin'ity herinandro ity vao pasteur Mizindra mbola namerina an'izay raha ianao zao nitenenina hoe tatilanto incrédule mihitsy ianao ty ozy ianao tena androany any teneninao an'izay ry pasteur fa tsy tenenao tsy voanao an'izay ntsony raha ohatra izy ka hoe nijanona en tant que olona be tonga teto amin'ity toerana ty fa ny ianao de mila safosafona foana tatiniry tonton Rija ary vao tenenina kely de tsy tiany mihitsy angamba
za mihitsy ny tena alana nefa tanjon'Andriamanitra eprovena ny fonao. Ahoana tsara ozy izy profety Yohana tamintsika, ahoana ozy izy tadidio ozy izy fa reo vao manolo tena ho an'i Jesosy ianao, purifiena le fer ozy izy, purifiena le or, fa tsy maintsy mandalo marteau sy enclume ianao. Ao satria ao tadidinareo fampianarana iny izy ianao no teo briller, ianao teo vazy eo ampovoan'ny salon an' Jesosy, nefa ianao tsy te handalo marteau sy enclume, tsy te handalo afo ny fanahy masina, le afo ane teo kaikinao ny afo ny purifier. Tenena izy reo vao tsy purifier ny eto ambonin'ny tany ianao dia homainy afo mandrakizay akatsy alova eproveny eto ambonin'ny tany zavavy sy ry zalahy. Le afo ane ka efa nitenen'i Jesosy fa afo tsy mety maty, zany hoe tsisy super pompier zany afaka mamono an'le izy, tsisy zavatra mety maty mihitsy ihany fa fijaliana mandrakizay. Ka ny tanjontsika dia zao manalanao ao anatin'le prison dieny mbola afaka hoe tafavoaka anao ao anatin'le prison confort be mihitsiny. Ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka mifahasoanehanao ihany koa. Amen. Tenin'Andriamanitra ny afaka mifahasoanehanao ary ny Saint Esprit no mitondra antsika ao anatin'le molina tian'Andriamanitra himolena antsika. Amen. Satria tiantsika ho tonga amin'izay hoe nouvelle création zay ao amin'ny bokin'ny Romain, fa tsy tadidiko raha misy mahita dia mba meo anazy afady hoe Jesosy ny prémisse, Jesosy ny prémisse an'le nouvelle créature na le nouvelle création. Ny prémisse zany izy ny voaloham-bokatra moa zany, voaloham-bokatra lamatoam-bokatra, izy ny lamatoam-bokatra ozy izy parmi ses frères, zany hoe amin'ireo rahalahy rehetra. Tsika le izy na lahy na vavy le être intérieur Jesosy no teneneo fa tsy hoe misy sexe en esprit akory. Ka zao ny tanjon'ny fanahy masina dia moulé antsika ao anatin'izay nouvelle création zay. Les chrétiens moulés en Christ zany, nés de nouveau, nés de l'esprit, nés de l'eau. Nisy fotoana koa nandeha RERD, hitanareo ny RERD misy étage, dia za teo amin'le fasy le hitanareo le misy an'le midina alohan'ny hidina le totohatra dia misy ohatry ny andrana be fisaka be zay eo anoloana eo, dia lisy tsy mahafinaritra jerena. Dia za zany nivavaka teo dia nitenen'ny fanahy masina direct tamin'izay ozy, za tsy hitako zany ny tarehako, hitako fotsiny le silhouette eo amin'le zavatra mirindrina be eo satria mangirana le loko, fa zao tsy hitako ny tarehako. Dia ozy izy mahereza ozy izy ny fanahy masina fa tsy maintsy mbola anao fasafasy amin'Andriamanitra ianao. Inona moa ny tanjon'ny fanahy masina ao anatin'izay zavatra izay? Amboalohany zany plus antsika manantona dia plus tsika lasa fitaratra amin'izay manaraka, satria ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia tiany ho hita rehefa mijery an'izay izy dia Jesosy no hitany, rehefa mijery anao izy na vehivavy ary ianao dia Jesosy no hitany, fa tsy hoe na va na hiandry Jesosy no hitany, satria ny rahan'i Jesosy no mandrakotra anao, satria izy no avoakanao ao tsika. Dia zao tamin'izay zany dia taitra be za tiako hoe zany tao an-tsaiko voalohany rehetra manina koa ty zavatra ty tsy nataony zareo namiratra. Dia zahay mihitsy n'le izy hoy izy ohatran'izao ianao fa mbola formeko ianao fa avy ny fotoana ataoko mifankahita amin'izay. Dia inona ozy izy nareo quelque temps après dia tsy haiko, dia tsy RERD tsony le izy fa tsy haiko RER ohatran'iny ihany misy l'étage, nisy fitaratra indray teo anoloana dia nitenen'ny fanahy tadidinao amin'izay le tamin'le voalohany zay hoe ohatran'izay mihitsy ny tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zany hoe mila miova ianao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mila dépouiller les vieils hommes, mila maty les vieils hommes. Amen. Rehefa faly zany Andriamanitra rehefa isaka mijery ny taty mita ohatra izy nataotao hiady teneniko daholo ny anaranareo, enkakanao haiko tsara ny anaranao hoe haiko tsara ny anaranao, za zany tsy le zay mivady tsy le pasteur hoe iza moa ny anarany se satria haiko tsara, hainay tsara mihitsiny ary tsy maintsy mianatra an'izay tsika. Amen. Ahoana ary ny afaka intercedena anareo raha tsy hay ny anaranao? Raha ianao antsoko Brigitte tapika eo nefa tsy Brigitte akory, Brigitte. Amen. Tsy maintsy hay. Amen. Enaro ny anaran'ny olona reto. Amen.
verina atao anatin'ny lesontsika dia zao ten'Andriamanitra zany dia mitransperse antsika mihitsy atao ohatry ny brochety mihitsy troborona mihitsy maty maty satria misy décision mila raisinao zany le hoe maty ianao ozy izy Paoly zay tsy za tsony ny velona fa Kristy mivelona atao anato étudieo zay méditeo zay teny zay fa tsy aza soratana fotsiny hoe tsy ny velona Kristy velona ianao mbola velona be mihitsy nefa isaky miteny fa le hoe navitany Paoly ny teny hoe tsy za tsony ny velona dikan'izay maty Paoly maty Saoly fa efa Paoly amin'izay mivelona tsy hovana akory ny anaranao hoe Tomy de lasa Pomy na Tomy de lasa Tony tsisy dikany le anarana fa ny Saoly ny soloana le Saoly lasa tonga Paoly mba ahafantarany mba nandraisan'ny olona azy satria raha reo marika anareo amin'ny acte 9 rehefa niverina masony dia rehefa nibaptisena dô izy sy ny esprit dia tonga izy dia zay lehibe nitory dia tonga dia niembotra daholo ny olona hoe Saoly io tadidinareo Saoly io le mpamono olona fa rehefa veo amin'izay izy nentin'Andriamanitra tao anatin'ny fahindrana hoe Paoly ny anarako dia tsy voafafa eo kaikinao hoe maty 2 Corinthiens 5:17 raiso 2 Corinthiens 5:17 maty 2 Corinthiens 5:17 ndao raisitsika vakina mihitsy le izy 2 Corinthiens 5:17 Naran Jesús 2 Corinthiens 5:17 Naran Jesús fakitsika c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles amin'ny teny gasy izy ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo dia io le vavaka nampianaran'ny fanahy masina any izy fotoana izy zao vavahana ozy izy dia gaga be zany to anaty izy ohatrany hoe zao zany le vavaka fitigniko aminareo le vavaka ohatrany hoe za tera-baovao fanahy masina za tera-baovao aminao Kristy te hisitraka ny héritage en tant que chrétien sy nouvelle créature ianao moa tsy te hisitraka an'izany fa tsy hoe ny zavatra nysitrahanao maly ihany nysitrahanao androany tsy non nouvelle créature misy nouvelle façon de penser misy intelligence nouvelle misy ina koa sagesse nouvelle misy oui na ny fitahina koa ary vaovao koa amen na ny asa koa ary dia misy promotion zany hoe tsy mistagle amin'ny fiainan'ny olona kristianina nom de Jésus amen androany tapahana daholo zay blocage na matipatitra ny tongotra ao tsy nandeha ny azakazaka taloha reny amin'ny anaran'i Jesosy raisiko ny hery fahefana hanapahana an'izay zavatra zay fa voalohany indrindra ao anaty pensée le izy mahatonga anao tsy miprospere ato mahatonga anao tsy miaina tsy miaina resaka matavy io mahatonga anao tsy miaina ato marina zany tenikaikanao marina zany tsy niresaka tsy fihinanana mihitsy le izy fa manomboka ato think big think troko mila mivisualiser anao silhouettenao ohatry ny ahoana taillé anao sa ohatry ny ahoana sa bourbonnaise reny dindra ny tianao ianao izaka mijery fitaratra jereo na ny gentilisa reny miblagy an'le izy ao anaty Facebook reny ny vehivavy ozy izy rehefa mijery na mahia ohatry ny izy dia bofizy ery amin'le sary ary dia ny lehilahy rehefa mijery na bota be ohatry ny azy dia bokina be ny hitany eo amin'le bokina be ny hitany eo amin'le miroir dia avy izy manao akanjo mifintsifintsy ary jereo tsara fa ny bota tsy hoe mamely mibota akory fa ny ankabeaza mibota izy manao akanjo mifintsifintsy marina zany marina zany mire marika ny fa mibota ny manao akanjo mifintsifintsy ny bota ny manao an'le akanjo sexy be reny any ao tsika Romains 8 verset 11 on avance dis à ton voisin on avance mila maty amin'ny épée de l'esprit tsika reto ty zavatra ty révélation meny Jesosy anay mivady en parallèle na gagala izy efa tamin'ny heriny mola izy efa nitenenina noentin'ny pasteur Mirindra teto ny amin'ny hoe
lasa tuer lâchement Saul. Tuer lâchement iny maty tao anatin'ny ahoana zany amin'ny teny gasy maty tao anatin'ny lâchement iny amin'ny teny gasy lasy kosa ve tsy hainareo izy zany tsy maty hoe épée à la main ahola izy tsy maty épée à la main zany hoe ohatrany hoe vaillant soldat i Saul fa il s'est tué lui-même. Izy zany au lieu de s'humilier izy teo anatrehan'Andriamanitra tao anatin'ny obéissance ny tenin'Andriamanitra dia lasa humilier izy tamin'ny famonotena. Azonareo le jeu de mots. Ny tanjon'i Jesosy amintsika dia humilité. Maty amin'ny alalan'le épée de l'esprit. Fa rehefa tsy maty tsika amin'le épée de l'esprit dia ho vonoiny Satana amin'le épée le fahafahambaraka. Merci tonton, zay le tena motedava. Maty amin'ny fahafahambaraka, afa-baraka anie Saul. Nalaza faly be ny olona tao amin'ny Filistina hoe izy nalainy ny sabrany nalainy l'épée dia nanao arakiry hono le ry. Nalaza be tao amin'ny tanàna. Nanao arakiry hono Saul. Izy koa nohatr'izay tena parallèle mihitsy Jodasy. Ny regretter izy fa tsy ny se repentir. Raha ny se repentir izy dia nitafitra tao anatin'le humilité. Fa ny regretter fotsiny izy dia nitaritiny Satana moramora andana mananto tena fa ilany tsy tafiditry ny lanitra intsony. Iny fa nananto tena boraka ny tsinainy teo amin'ilay tany anankiray voaozina humilier. Ka ny tanjon'i Jesosy amintsika tsy humilier fa ny tanjon'i Jesosy amintsika izy donnez votre cœur, humiliez-vous devant le Seigneur. Mila humilité eo anatrehan'Andriamanitra dia ovaniny fotsika, dia ovaniny esprit atsika, dia atsangantsika. Izy amin'izay ny humilier amin'izay Satana. Teo kaikinao afa-baraka ianao Satana. Ka ny révélation omen'Andriamanitra atsika eo amin'ny toerana tahak'izao dia ny fahafahambaraka ny Satana. Ampahafantarina anao fa hoe Jesosy efa nandresy. Amen. Ampahafantarina aminao fa Jesosy efa nampandresy anao eo anatrehan'ny Satana. Fa tsy maintsy mivadika camp zany ianao, zany hoe mila tera-baovao anao. Rehefa mivadika camp anao dia lasa tonga tahaka ny mpandresy. Dia ozy izy ny apôtre Jarively hoe fanondry izy hoe manoatra ny mpandresy tsika, manoatra no mpandresy, tsy mpandresy tsika fa lasa tonga mpandresy no Jesosy zay nandresy dia lasa nampandresy atsika. Tsy haiko raha araka hitaty izay zavatra zay. Amen. On est devenu vainqueur à cause de Christ qui a vaincu, qui a fait tomber Satan. Amen. 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 Romains 8:11. Romains 8:11. Ianao tsy le maty lâchement zany ianao ianao vaillant soldat ianao. Tsy anaovako le t-shirt androany fa tsy maninona fa spirituellement vao hitan'ny Satana ianao indray le vaillant soldat. Vao miainga avany ianao tonga dia vaillant soldat. Vao mifoha anao dia vaillant soldat. À 2h50 du matin fondray le vaillant soldat ty. Kivy mihitsy Satana teo kaikinao tsy maintsy kivy Satana. Aza vela kivy ianao ndray kivy Jesosy toy izy Jesosy lety rovina ihany azy. Hitako daholo anie ny heure segondra makinareo Viber marina anie zany fantatro mihitsy. Hita eo daholo za tsy miteny hoe aza miazakazaka anao cœur akory hita eo daholo ny mpanao j'aime sy ny tsy mpanao j'aime. Misy manao like sy ny dislike. Eny tsisy manao dislike aloha bien sûr rehefa tsy manao moa zany dia ohatran'ny dislike any chaud sy froid. Sasany tonga dia fire be vao maraina, ny sasany cold be nefa ny sasany tsy aiza ary ty. Ianao mila fire. Ianao mila mijoro raha nga ty sy raha matoa ty. Ianao mitady vokatra fa tsy mety maty mihitsy. Inona ny vokatra azonao eo tsisy. Andriamanitra tsy mba tsy marina. Ny olona misakrifie ny olona misakrifie fotoana no sakrifen'Andriamanitra fotoana ihany koa. Mitodika aminao manokana izy rehefa manome fotoana man'Andriamanitra ianao. Fa ianao ozy ianao tsy ampy mihitsy ny pasteur ny 24 heures na mena 48 heures ianao na amidy aminao daholo ny 24 heures ny olona tsy ampy ianao foana io. Maro zaza tsy zany.
fa ianao nomena fahendrena. Inona ny zavatra nataony Daniel? Tena kaikinao, ianao nga premier ministre ohatry ny Daniel hoe mba fantatrareo zany asana premier ministre zany tsy matory andro manalina zany miletra drogue zany amin'izao fotoana izao. Fa satria zareo miasa amin'ny fisainana. Fa ianao nefa tsy miasa amin'ny fisainana, fa mifanahan'Andriamanitra miasa ao anatinao. Inona ny ataony Daniel? Matin, midi, soir, tsy maintsy miprie. Dia inona ampianaran'Andriamanitra ny docteur Yang Guizhou, pasteur Yang Guizhou ny Corée? 1 heure matin, 1 heure midi, 1 heure soir. Tsy haiko raha zareko taminareo tamin'ny Viber zay. Tena ozy izy vao nareny évangile ny Torini Billy Graham izy. Tena ozy, moi je serai le prochain Billy Graham de Corée. Zany ka finik big koa zany enjana be mihitsy. Je serai le futur Billy Graham ozy izy. Dia nakany se déplacer izy nakany Amerika niaraka ny anatin'ny biographie ny Yang Guizhou zany. Dia izy en 3 mots izy ale izy any Jesosy mihitsy. En 3 mots izy inona no atao? Pray, pray, pray. 3 mots. Tsisy ninona nataony fa ny obéir ngarainy. Ny obéir izy lasa izy no dia nakany Corée somatsara. Pray, pray, pray izy. Prière matin 1 heure, prière midi 1 heure, prière le soir 1 heure. Izy manana super église mbola mandrakitiny androany mbola nilovainy Corée. Tady olona tahaka izany Jesosy. Tsika asianao le izy. Amen. Za kosa aloha rombako tena hoe kaikinao mba manana moa tsy hoe ino moa zany tsy hoe ambopo fa mba manana dream big amin'ny akanjo mominy dream big, manana fieritreretana hoe zafady za raha nga matoa velona eto ambony tany ndao miara miteny za matoa velona matoa misy za natao impacter en générationko marina zany reto. Ianao le miampacte tsara. Zany ty Elosborn zany efa rentsika daholo zany. Fa tsy niala teto zany fa ny impacte ny génération ary ny génération future ary mbola ny impacte. Wow! Ry Paul, ry Peter, ry John, jereo fa 2000 ans passé mbola miimpacte antsika foana ny fiainandry Sajaka sy Mesaka sy Abednego. Fa misy miimpacta ratsy. Isaky hoe isaky miteny ny Saoly ianao ohatrany tsisy afa-tsy désobéissance ny renesina ao anatin'ny Saoly, rentetaka ny ao anatin'ny Saoly, mampalahelo ane zany. Tena mampalahelo zany, tena sérieux zany. Isaky mare ny Abela ianao tsy mba misy zavatra tsara mihitsy fa hoe Abela dia tonga dia miraikitra eo amin'ny andro ny mpamono an Kaina. Orikaina, Kaina dia hoe namona ny Abela. Dia ohatra zany, iza koa tsy haiko mameza ohatra. Ohatra hoe Hitler dia tonga dia mpamono jiosy. Fa ianao vao mahariva ohatra ny rehetra ohatra zany hoe Bonke, Billy Graham tonga dia izy ianao wow, wow. Ianao le ho manaraka rangaha tsika le izy fa zao manekefrany sois humble. Aza arrogance antsony tsy mety fovakintsika mihitsy le Romains 8:11 fa vakina amin'izay. Romains 8:11. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, io le andaisinao. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels. Zay le hitanao maty ianao fa le même esprit ihany koa no manangana anao. Amen. Wow! Bonne nouvelle, par son esprit qui demeure en vous. La prochaine fois les gens rehefa misy parole divine mipercé na mitranspercé amin'ny fonao ny dikan'izay dia mifaçonné anao zay Jesosy. Mifaçonné anao Jesosy ary ny joyeux lesona zaray ny pasteur mindra tamin'ity semaine ty ny joyeux rehefa mahita an'le diamant brut be iny tsy iny akory ny amidiny eo tsy izy vidiny eny $10 millions ohatra misy fotaka be diamant tena je t'assure diamant 36 carats io tsisy vaky loha ozy izy 50 cents izy koa ny ambovona io fa voataela izy etsy amin'le diamant miaraka amin'ny wesh tsisy se moquer ny olona ianao raha miaraka amin'le diamant brut fa ny joyeux inona ny ataony miasa miaraka amin'ny lopo be mihitsy ny sasany super pince manify kely satria
tiany le izy oentin'le star le célébrité reny tena kaikinao sady kapoy jesosy no mitondra anao efa tsy célébrité an-tany amen tiany ianao fierté mariny tiany ianao fierté hoe zanako lahy iny zanako vavy iny c'est ma fierté zany mahatonga jesosy ny teny mihitsy ny lanitra ny sokafana dia nare daholo ozy izy a hoe tia ny zanako malalako jesosy mba impiry zao ianao nahitanay ohatr' zany hoe tia ny zanako malalako fa tsy menatra jesosy dia ozy satana hoe ozy satana izy kory zay zanako malalako jereo ny nataony marana zany zany efa tratra zany teneniko a ozy izy jereo io zanakelahy io zanakelahy io jereo ny ataony jereo ny fisainany e fona jesosy satana zay miteny zay divina moa ny ataony jesosy jesosy fona fa mila miova tena kaikinao miova ndao re mba ho fier ndao mba ho fier jesosy eto frantsa hoe misy gasy ny andrasako zay a amen misy gasy zay ozy izy nalaiko avy amin'ny Madagasikara satria précieuse io gasy io tefeko aty frantsa izy fa patoko maniratra izy eto frantsa za sianao zay au nom de Jésus kinao ve mba tsy tonga saina ina hatram'izao tena kaikinao hoe fa rovina ihany teny tonga saina hoe tenena izy rovina ihany anao teny tonga saina rovina ianao tonga saina ao tsika rovina ianao ny tonga saina vavaka am jesosy a mba ho cœur malléable sy docile am'izay fotsika reny teny nalatsaka antsika resaka hoe façonneny reny a tsy tena ho façonnetsika misy vehivavy eto ahita surprise ahita ny vady ny hiditra ny hitotrano itsy izy ianao hoe tena mahery ny Andriamanitra amen tsy ho ela le izy amen alleloia tsara ny décision anao tsisy serviteur zany ao anaty sy teo amiko raha mahita serviteur anao anaty baiboly ka hoe tsy nandalo épreuve zany tsy m'existe zany tena kaikinao hoe ary io zany baiboly zany raha tsisy hoe fidina daholo hoe ianao de ho tahina ianao de tsy m'existe zany fa ao anatin'ny baiboly misy Andriamanitra tonga de mijoro be tsy haiko hoe tsy maintsy sedrana afo ohatran'ry sadraka sy mesaka sy Abednego tsy maintsy sedrana lioana aloha tsy maintsy sedrana orsa sy lion ohatrandry David fa ianao rehefa vao tonga de apetraka ery amin'ny tiritirina ohatry ny Saul anie tsy nandalo Saul tsy nandalo neny Saul tena anisan'ny tena faran'izay simple resaka obéissance na parole teny ambavan'ny Samuel fotsiny 2 fois fa ny David anie tsy moramora manao apetrao amin'Andriamanitra ny confiance anao au nom de Jésus amen fa kio psaume 119 dia ataovy ny fonao isan'andro lena ny tenin'Andriamanitra amen ataovy lena sy kotsa ny tenin'Andriamanitra ny fonao isan'andro azakivy mihitsy ny mandoalika ho amin'ny vady aman-janakao Acte 16:31 azakivy zany fa avereno na miteny satana hitanao fa rehefa mody any ianao de voaferaka hita izy anie manakivy anie satana ianao zao hiditra ny tranao de vindavinda indray mivadinao ianao zao vao miditra ny tranao de zao ndray zao mahazo anao mifalia am Jesosy fa Jesosy mahay zavatra rehetra fa zao fotsiny zavatra tedaviny aminao zavatra tedaviny Jesosy aminao de tsotra fotsiny fakatoavana tena kaikinao fakatoavana averiko aminareo foana zay tenin' Jesosy zay ho amin'ntiraka ty manetretena matoa zay Jesosy miteny hoe manetretena ry zareo misy zavatra surnaturel be mihitsy zany tiany avoaka eo aminao marina ane zany oreto tsika ve de ozy izy nareo hoe eritreretinao hoe zay le ozy tsika hoe think big mbola namafizy le izy ane tsy hoe zavatra vaovao iny fa ho atsika le izy hoe think big ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tena kaikinao ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de tsika mandehandeha tahaka ny Jesosy manana fisainan'i Jesosy foana tsisy ny hoanina mozy Jesosy
misaotra anao ray fa ianao navokatry ny tany tsisy ny aina fa maty le olona kitihany fotsiny de velona le izy ny olona reo vao mamaky ny fiainan'i Jesosy de hoe olona spesialy izy fa vitsiny te ho tahakan'i Jesosy izy ny te ho tahakan'i Jesosy za aloha tena ho za Jesosy za tena te ohatranao matoa Jesosy nangataka amin'ny fanahiny teneniny akaikinao matoa Jesosy nangataka amin'ny fanahiny ho zaraina amin'ny olona rehetra tamin'Andriamanitra de tianao ho tahaka azy ianao tsara ako amin'ny anaran'i Jesosy de raisinao raha ohatra ka tianao raisina anao Andriamanitra de saro-piaro amin'ny fanahiny ary tsy ny olona rehetra nomeny ny fanahiny tao amin'ny ancienne alliance tompoko vakio fa tsy hoe Corée de nanana amin'ny fanahin'Andriamanitra tsisy an'izany ao ny intelligence any Corée hoe io ve de tsy takatra vita koindra zany teo amin'ny place Mosesy zay na vo zay le arrogance zay le arrogance zay le orgueil hoe ay raha za koa ny nanao an'iny zao de nisokatra io hoy izy Andriamanitra hoe ianao Corée tsy manana amin'ny fanahiko anao fa mipetra tsara zay na tonga bedy koa Miriam Masarona koa bedy nareo izy izy tenenako amin'ny fomba rehetrarehetra amin'ny rêve songe etsetratretra fa zaho izy izy mifanatrika amin'ny resaka amin'ity Mosesy ty fa fais attention mila mitandrina tsika tena kaikinao mitandrina oreto tsika zay vao nampatsahivy mifanahy masina anay omaly tsy nandeha nitady amin'ny pasteur Mamadou Karambiri zay tsy nitady fa ny invité amin'ny pasteur Jules zay de gaga be zay hoe ndry tsy vadin'ny pasteur Mamadou ve ry mama Hortense de tsy Hortense ato amintsika vadiny pasteur Mamadou de gaga be zay matoa izy ao zany ny vadiny ohatra nay mivady koa matoa zay hitanareo izy ao zay matoa zay ao zay mivady ndray tsy misaraka zany zay de zao ny zavatra mahafinaritra zay mihitsy n'le izy amen tsika miantso mivadinareo reo atsotsika eo anao de Jésus foana atsofotsika rano tsy maintsy miditra eo mivadinao ranga zay fotsiny amen mivadiny zay mbola tsy manana koa atsika ndray atsotsotsika ty finoana atao inona fotsiny ary ny finoanao io finoana mananasy tsisy ilavana azy fa finoana taky ny voatsinapy ny ilaina graine de sénévé ny ilaina eto amin'ity toerana ity tompoko ao tsika de zao efa 30 zao efa maramarana fotoantsika de zao ny fonao zany isan'andro tsy maintsy diovina ataonao zay atonga ny esprit anao docile humble sy docile zao ne les proverbes le fa mivakiny tsy voavaky izy teo proverbe 22:4 teo proverbe chapitre 22 4e verset avec humilité et la crainte de Dieu sont richesse honneur et vie ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana ny Jehova dia arena sy voninahitra ary fiainana humilité crainte du Seigneur tahotra an'Andriamanitra ianao te ho prospera tena kaikinao ianao te ho prospera tsy maintsy humble ianao tsy maintsy manana crainte de Dieu ianao marina le izy ianao moa aza mifantoka amin'ny prospérité anao demain sy ny androany aza mifantoka amin'izay prospérité zay ianao mifatoa ianao ny amin'ny crainte de Dieu mifatoa ianao ny amin'ny humilité ianao tadidiko mijery any taty valina zao Valérie tadidiko tsara mihitsy izy tamin'ny voalohany isaky miteny izy de mba ho eto ambavaka ny asako eto ambavaka ny tokantranoko za misy fidirana ao anatin'ny molina indray izy zany fa nanomboka amin'izay izy tsy ny forcé an'le molina tia ny idirana io izy afaka mijoro vavolombelona manomboka hiditra amin'le niala tao anatin'le hoe zay molina tian'Andriamanitra idirany amin'izay fa tsy zay molina hoe zao tiako de angatahana Andriamanitra zany tsy ohatran'ny machine selecta miaraka amin'ny 2 € anao de Kinder Bueno de 2 € de pitserina bokatra de milatra avany Kinder Bueno tsy ohatran'izay Jesosy hoe moi je veux tel poste moi je veux telle promotion de hoe tonga ao amin'ity iraka ty de azoko le izy tsy zay fa ny zavatra tediavin'i Jesosy
Ianao mihitsy ny tianao seleka tany tena marina. Ianao mihitsy ny tena tahiko anao mba ho tahina ho an'ny hafa. Be da be ny zavatra nytenenina anazy, tsy mety zao fa esory, tsy mety zao fa hajanony. Io zavaka mitoro vavolombelona amin'izany. Fa ny tena mitenanareo fa obéissante be ilay zazavavy a. Tena obéissante izy. Tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny nataony, ohatra fotsiny izy par militant d'autres ato fa any ankabeazanareo reo tena efa zay fa misy moa mbola ao an-dalana ihany koa mandalo enclume. Mandalo enclume. Fanganareo mieritreritra fa na zay pasteur tsy mandalo enclume sy marteau foana. Mandalo daholo tena kaikinao tsisy miala eo nga. Mba eritreretanareo efa mba niaritrafo ve ianao. Efa niaritrafo dia voakafoka marteau indray mandeha dia okizay ka. Dia mba eritreretany fa very be ianao. Lety e. Dia para zéro foana isaka mihetsika izao dia andeha hiova bergerie indray fa izy amin'ny teninao fa raha bergerie an' Jesosy dia tsy azo marteau sy enclume indray ianao zay le teneniko anao hoe ny cible ny tenin'i Jesosy mifonao tsy maintsy gain. Jesosy tsy mitifitra ny ati-dohanao zany hoe eto en plein au milieu fa en plein au milieu là. Acte 2:37 mivakitsika teo. Acte 2:37 aoka ianao tena vo tena hoe Jesosy sokafo ny akanjonao dia waa ta hoe le super héros reny fa tsy le raha nitetaka hoe sitraniay aloha rao vao tsy maty ianao. Amaranantsika azy rao vao tsy maty ianao a. Teo kaikinao rao vao tsy maty ianao tsy afaka hiporter fruit. Amen. Raha tsy maty ianao rahalahy, raha tsy maty ianao ry zanako vavy sy ry zanako lahy tsy afaka hiporter fruit zany. Ary ny orgueil tena fitaka satsana faran'izay tapony indrindra ny orgueil tsy hahatonga anao hiakatra any amin'ny ambony, any amin'ilay toerana tian'Andriamanitra hitondrananao. Izany hoe voateny fa ho an'ilay mahay izay mihoatra ozy izy mihoatra lavitra noho ny eritreretinao sy mety hirevirivinao ozy izy mahay any plusn'izany. Fa ny zavatra takiny aminao anakatolory amin'ny fonao. Anakatolory amin'ny fonao. Andao tsika hitsangana. Anakatolory amin'ny fonao. Atolory ny fo e. Amen. Atolory ny fonao. Amen. Fa raha ohatra ka eo am-bavako zany atao inoko moa ny fonao za efa manana amin'ny fo mivadiko. Tsy ilaiko intsony ny fonao. Afaka mijoro vavolombelona eto anao raha nisy vehivavy nikotiako atsokosoko zany. Tsy hisy mihitsy koa zany e. Za manana minamoroko zay fetsoko azy. Minamoro, mi-amoro ny tikan'izany, mi-amoro izy. Sady mi koa ny anarany. Amen. Rehefa diamondra ny anarany, mon amour zany ny fiantsoko azy. Na tonga dia atao kivy mihitsy satana zany isaky ny hoe za tsy tsisy olona natsoko zany taty Colombe minamoro zany. Sanatry tsy afaka hitanareo tsisy afaka hi-inculper anahy mihitsy satana hoe nisy fotoana nanatona tatiny iry dia niteneniko hoe je t'aime na hoe tsy possible. Satria za isaky misadresse natao vady tsy afaka hiteny mihitsy satria lantsy hoe ahoana tompoko. Azonao le izy fa rehefa miteny hoe vady izy rehetra miteny ahoana. Amifanaova sironao mahafinarinatritra ohatr'izany koa nareo mivady. Amen. Fa aza manao mampiosy zany efa be da be manampiosy ary mipiosy mipitipitika. Tandremy fa mampiosy mipitipitika. Misy alika mandalo dia mipitika ary izy, misy saka indray dia makany izy. Tandremy reny sironao en frantsay reny. Moi je vous dis franchement manondra tsy izy daholo zany fanomponanjely indray zany. Aza miadore zany je t'adore je t'adore Jésus. Moi désolé ma femme, je t'adore pas. Amen. Et elle m'adore pas aussi, mais je l'aime. Mon amour. Tonga saina ianao vao miteny an'izay. Ay. Zavatra nampianarina fanahy masina anahy. Ianao ozy izy manan-janaka vavy. Ianao koa mety hanan-janaka vavy toy izy mifijerinao vehivavy hafa. Raha ohatra ka tsy madio ny fijerinao vehivavy hafa, tadidio fa ianao manan-janaka vavy ozy izy. Fa ny fijerinao io no fijerin'olona ny zanaka vavy. Mampiforo-drambo zany. Tena kaikinao mampiforotra zany. Tandremy maso.
tandremo masontsika ry zalahy anao re vehivavy koa tandremo makafy aotsika ataovy ny sironao ny vadinao tena mampiambina za zany zany zay le izy aotsika amen tsika de mbola miantso coupletsika amen miantso ny vadinao foana zay ranga tsy leo zany satana ny leo eto au nom de Jésus vadinao tsy maintsy miditra lanitra au nom de Jésus mivavaka ianao de atao hoe tsy miala eto tany eto zany ho vady koa rangany ininona teneninao raha satana tsy maintsy miditra ny lanitra io a tsy voatery atao amin'ny HVK mission fa tsy maintsy miditra ny lanitra au moins amen alléluia vehivavy ho finoana zay ny mahatonga anareo izy anaranareo women of faith ary Jesus staff ndray Jesus staff zany dikany Jesus staff ho an'ny lehilahy Jesus staff tahaka ny Jesosy tia ny vadiny aotsika ao aloha tsika marana ny fotoana ao anatin'ity hira ty anao hira prophétika foana tsika ho an'ny semaine indray fataro hoe izy ianao fataro hoe izy ianao aotsika fataro izy ianao dia ataovy mihitsy ny tenanao ho tonga tahaka ny Jesosy amen je sais qui je suis alléluia amen alléluia Nous sommes une génération choisie. Si c'est une excellence alléluia tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné je sais qui je suis nous sommes une génération choisie appelée pour montrer son excellence ianao zany tsy tian'Andriamanitra ho médiocre intsony Dieu me l'a donné je sais qui je suis je sais qui je suis en Christ ce que j'ai en Christ où je suis en Christ je sais qui je suis je sais qui je suis en Christ ce que j'ai en Christ où je suis en Christ je sais qui je suis je marche en puissance j'accomplis les miracles je vis une vie de faveur je sais qui je suis je marche en puissance j'accomplis les miracles je vis une vie de faveur Lance j'accomplis les miracles je vis une vie de faveur proclame je vis une vie de faveur proclame je vis une vie de miracle proclame je sais qui je suis Je sais qui je suis. sache qui tu es sache qui tu es connais qui tu es Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Jésus Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint en lui.
avec Je puissance. marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. À partir de maintenant, proclame que de votre bouche sortiront des paroles pareilles, des paroles prophétiques. Je vais marcher avec puissance cette semaine. Je vais accomplir des miracles cette semaine. Bénissez votre lundi, bénissez votre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bénissez votre semaine au nom de Jésus. Allez, bénissez, bénissez, bénissez. Ne chante plus, proclame. Je marche dans la puissance. La faveur divine est pour moi. Les mains de Dieu sont sur moi. L'Esprit Saint est sur moi. Il me remplit de sa sainte présence. Il me remplit de sa sainte puissance. Il me conduit dans la consécration. Il me conduit dans la sanctification. Mes yeux, mes oreilles, mes pensées, mon intelligence, au nom de Jésus-Christ, je proclame, oui, la faveur divine est sur moi. Nul Goliath, ni ses frères ne peut se tenir devant moi, parce qu'ils seront tombés, leurs têtes vont tomber dans le nom de Jésus-Christ. Proclame, Aratata Shakarama Sinderedoso, Reteketerebe Shikarabasanda, Yekerebirama Sondoroko Parababa Sitiretekeshondo. Narantesos, prie pour ton mari, proclame pour ton mari. Au nom de Jésus, délivre ton mari, délivre-le de l'alcool, de la cigarette. Au nom de Jésus, proclame, prends possession. Tu sais qui tu es maintenant. La puissance du Saint-Esprit est en toi. Dieu t'a donné la puissance de lier et de délier. Il a dit, et je répète, je vous donne la puissance de délier. Ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur cette terre sera délié dans le ciel. Donc, on n'a plus besoin de l'approbation de votre mari ou de votre femme. Libère-le, libère-la, délivre-la. Au nom de Jésus, proclame. Oh Seigneur. Je sais qui je suis. Alléluia. Que la faveur divine soit sur vous pour cette semaine dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et vous aussi, pareil. Dans le nom de Jésus, on décrète Amen. Peace. Sois béni dans le nom de Jésus et bonne semaine à tous. Amen. Ni